Mijery akaiky ireo trabonina tany amin'ny ilany atsimo nosy ny vokatry ny fandalovan'ilay olay rivodoza arona farany teo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola araka izany ary dia naangona hatrany amin'ny 13 tapitrisa ariary ireo mpiasa teo anivon'ity ministera ity ary nisy ny délégation mafonja nidina tany an-toerana zara izany fanampiana izany. Vary 10 tonnes savony rosato botra ary vatomamy ho an'ny ankizy no nozarain'ny délégation-ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola no tarihan'ny ministra Rajaonary Mampianina ny asa bozy lasa teo ho an'ny mponina atao amin'ny commune Miary, Marimiandry ary Behompy izay commune tsy lavitry ny Fifilohasima noho ny fandalovan'ny rivodoza Arona tamin'ny tapany atsimo nosy iny. Vola zay voangonay dia nisy any amin'ny 13 tapitrisa ariary 65 millions de francs eo ary izany dia ny akamarony dia nentina hiato misy any zay omenay ny ankizy avy any amin'ny commune hafa fa raha ny akamarony dia io nentina io fa ny tena tiana hiampitaina dia zao reo mandalo ihany reo dia vetivety ihany dia holanitsika fa hoy izay hoe ny tena zava-dehibe tsy maintsy natogavanay dia ny ampahery anareo mafy nazo anareo mafy nazo atsika fa aza mety resy ny fahoriana atsika tompoko. Nijery akaiky ny fivoaran'ny asa fanamboarana ny fifilohan'ny firenena ary ny rehetra tamin'io asa botsy io fantatra fa tokony vita afaka ray volana sy tapany izay fifiloha izay. Nisy ihany koa ny fitsidiana ireo trabonana nafindran-toerana ka ao amin'ny Tobo Ravelo Mahasampo amin'izao fotoana izao misy azy ireo ampianatra 500 avy amin'ny CEG titulaire voalohany. Anisan'ireo niarambona ihany koa ireo sampandrarana ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola any an-toerana. Anisan'ny voamavy ny délégation isapatra amisahana ny contrôle financier sy mba ny antota taratasy samihafa ireo fitaovana informatika ny groupe raha tsy ilaza afa-tsy ireo. Nanome baiko amin'ny fampitaovana ity sampandrara ity ny ministra Rajaonary Mampianina mba ahafahana amin'ny mampandeha ny asa.